fankalazana ny fetim-pirenena malagasy vitsy ny tonga nanatrika. Fantana mazo ny vahoaka malagasy ny mpitondra ankehitriny mihitsy no fosotra voalohany mahatonga izany hoy ny antokoteza. Commune eny ambanivohitra maro misedra fahasahiranana. Tompoko lahy sy tompoko vavy ankafaliana sy ampitiavana indray izy ny tsydiako ny tokantrano amin'ity arivariva ny 4 Jona 2024 ity arabaina manokana isika malagasy rehetra tsy vaky volo na tratra somatsara indray ity fetiny asaramanitra tamin'ity androany ity manasanao ampanajana sy ampitiavana ny tenako anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny vaovaony akony 4 Jona izay avy hatrany ary ny antsika manokatra ny fiarana amin'ity arivariva ity na tsy ary tena voailika matetika rehefa misy ny lanonana tahaka izao ireo mpandrarany fonja ela vao nahazo toerana izy ireo. Ny sasany kosa nefa dia voaja tsara nahazo toerana mialoha toy ireo manambonina ahitra sy jeneraly eo anivon'ny zandarma raim-pirenena sy ny eo anivon'ny polisy pirenena izany. Etsakila izay ihany koa dia noho ny tsy fampiny serasera matotra nataony mpitondra fanjakana malagasy dia maro ireo olona ny verimaina ka tsy afaka niditra atao anatin'ny kianjany barea noho ny tsy fahafantarana. Nisy tamin'izy ireo matsy no nitondra ny zanany izay tsy nanana tapakila ireo zaza ireo ka tsy navelaniditra tao anatin'ny kianjam-barea tamin'ity androany ity. Niteraka fimemenomana teo ambavady moa izany rehetra izany. Warahintsika ihany ny antsiprian'izay akony 4 Jona tetsy amin'ny kianjany barea izay rehefa vonona ny sary fanoizantsika kosa ny fampirahalam-baovao amin'ity arivariva ity dia nanao fanambarana ny arahaba sy ny rarisoa ny vahoaka malagasy amin'ny fankalazana ny 20 taona ny verenina ny fahaleovan-tena malagasy ny filoha amerikana Joe Biden tamin'ny alalany mazivony izany no mafisiny nandritra izany ihany koa fa ilaina ny fiarah-miasa eo amin'ny firenena rotota amin'ny fiantriana ny ady ara-pahasalamana sy ny fampandrosoana amin'ny ankapobeny mihitsy toy ny fampiroboroboana ny fampandrosoana lovainjafy ny zon'olombelona sy ny fanamafisana ny fandriam-pahalemana an-dranomasina. Ny akony 4 Jona izay hatrany dia niavaka kosa ny fankalazana ny 20 taona ny verenina ny fahaleovan-tena tena amin'ny fokontany ambohitakana amin'ny boribory-tany fahenina tamin'ity androany ity nomariana tamin'ny alalan'ny asa sosialy moa izany rehetra izany ka nisitrahana zokiolona tohana sy sakafo ho fiatrihana ny fety. Nyando miaratiana Mateo Prince. Afaka niatrika ny fety sy ny falitony rehetra ireo zokiolona teny amin'ny fokontany ambohidakana anatin'ny boribory-tany fahenina androany noho ny fisitrahan'izy ireo fanampina sy tohana ara-tsakafo toy ny vary ny hena avy amin'ny fikambanany tanora an-toerana. Tanjona ny ahafahan'izy ireo miatrika ny fety am-pifaliana fa indrindra ho fanalana fasahirana anazy ireo raha ny fanazavana. Fa ny tanora dia tsy mitsahatra fa isataona dia maneho fiaraisan-kina fiaraha-mientana indrindra fa fahatsiarovana an'izao zokiolo izao satria isa zava-dehibe nona dia nona ny vahoaka ankehitriny dia matsiaro ny tanora hoe andeha ho tolorana sakafo mba miara mifety daholo mba ho tojo hatrany ny asaramanitra iombonana miara mifety daholo ny rehetrarehetra na ny olon-dehibe na ny madinika na ny osaosa misy ny manana fahasimbanana dia samy tsimbinina daholo. Isa mahafinaritra zany satria isan'izay mampisongadina ary zay dia manandratravo ny sotoavina malagasy dia ny fifanampiana ny fanajana ny zoky amin'ny maray aman-dreny indrindra fa zany sahirana zany le fitiavina namanao tahaka ny tenanao. Matsiaro afa-pasahirana natanteraka ireto zokiolona ireto noho izao fanampiana izao velim-pisaorana ihany koa izy ireo ny amin'ny asa vita ho fampandrosoana ny tanàna. Faly tokoa fo mahita nareo manotrona na eto izay vahoaka eto ary zay koa dia manana anareo ka manan-kateherana faly indrindrindrindra ireo asa maro be izay nataony Andriamatoa depite midina hatreny tanimbary mikarakara miaraka taminay amin'ireny zavatra reny tanimbary sy ny karazany ary tsy voazao ihany fa hatramin'izay eo ihany koa fikarakarany an'ireo mpianatra rehetra fanampiana amin'ny araka rehetra zany isaorana lehibe anao zany ray aman-dreny fa betsaka tokoa ny asa nataonao teto ary irina tokoa mba ho somba ho tsara hatrany eny androso ny zavatra rehetra izay karakaranao an'ity fireneny ity. Itsika tsy adino mihitsy tsika fikambanana ankizy tanora eto tanora karakaran'ity zavatra ity irina ny fitohizan'izany hatrany misaotra betsaka ary apetraka tsika amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra mba handroso hatrany indrindra fifankatiavantsika. Saotra betsaka amin'ireo zavatra izay menareo mahafinaritra tokoa
tsy zao ihany atao hoe nisy an'izao zavatra ao fa efa hatranyizay irina ny itoizan'izany hatrany ka dia anyteninay ngamba izay vahoaka dia mirarosoa hatrany rarosoa sy fahasalamana amin'ny tanareo ny adidy sy andraikitra rehetra izay miandra antsika amin'ity firenena ity ka dia makasitraka indrindra tompoko. Ankoatra ny fanampiana atao amin'ny mpiarabelona manampy betsaka ary mitondra ny anjara-birikiny amin'ny fampandrosoana ny tanàna ihany koa ireto tanora ireto amin'ny alalan'ny fanaovana asa mipaka mivantana amin'ny fiainan'ny mponina isan'izany ohatra ny fametrahana ireo jiro manazava ny tanàna sy ny maro hafa. Fa ankoatra izay dia tsy nanadino ny araba ny vahoaka malagasy ihany koa moa tamin'ity androany ity atao anaty page Facebook ny atao anatin'ny tambajotra tserasera ny filompanorona ny antokotima sady lehibe ny mpanohitra eto Madagasikara sady lehibe ny rodobe ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara tsy iza izany fa ny filoha Marc Ravalomanana nambarany tao anatin' izany fiarabana izany fahailana ny firaisan-kina pirenena amin'izao zava-misy eto amin'ny firenena izao. Anoizantsika kosa indrery ny fampalalam-bavao amin'ity arivariva ity dia niena tsy toy ny tamin'ny taondasa ny fanjifan'ny tokantrano akoha mamborona rehefa fety tahaka izao hoy ny nambaran'ireo mpivarotra zarara mandeha nefa antsena tao anatin'izay efatrandro ny varotana izay Iando Miaratiana sy Mateo Prince. Tsy afa-misaraka amin'ny malagasy rehefa fety tahaka izao ny fihinanana akoho amam-borona zara nefa raha misy mahavidy izany ankehitriny noho ny fahasahiranana menjady amin'izany tokantrano. Tsy maintsy mivarotra masokarena araka izany ireo mpivarotra noho izay tsy fisiany tsena izay. Androany zao farany tsena androany efa amidy masokarena fotsiny sisa ny entana fa tsisy makatombo intsony izany fa efa amidy masokarena. Entana efa tamin'ny nenaso rehefa tamin'ny lakamisy zoma sabotsy androany izany ireo mbola misy an'ireo anisatrisatra le tsena izany hatramin'nisy an'io le confinement io zao dia ohatra ny tena totongana mihitsy izany ny fari-piainan'ny olona mba nahatonga an'le tsena tsy tena andeha inona gisa izany nohatra misimisy nandray. Raha ny teny an-tsena ny vorontsiloza no be mpividy noho izy lehibe mita amin'ireo vorona hafa manodidina ny 4 alina hatramin'ny 7 alina ny amarotany ireo mpivarotra azy raha manodidina ny 1 alina hatramin'ny 3 alina kosa ny akosikana. Dia azo lazaina hoe ihany tsy ohatry tamin'ny herintaona izany tamin'ny herintaona izany eny tsena azo lazaina hoe mba nandeha fa tamin'ity taon'ity tena tsy azo eo ihany izany azo lazaina hoe misy azo lazaina hoe tsisy ihany koa nefany raha tamin'ity taon'ity zao ny jerena ho an'ny mpividy dia ny vorontsiloza ny tena nandeha tetỳ aminay tetỳ nefa ny vorontsiloza moa izany ngezy sady ampy amin'ny fianakaviana misimisy raha mividiny akoho amam-bony etỳ aminay zao dia tena nisy fidinany raha oharina tamin'ny herintaona izay navarotra lafolafo tamin'ity izay mba nidikidina amin'ny vidiny entana. Raha ny vorontsiloza zao etỳ aminay 400 000 dia 300 000 ny akoho amam-borona 75 dia 100 000 dia 50. Vaovao avy any Mahajanga kosa indray dia miaina anaty fahasarana tanteraka ireo mpiasan'ny commune eo anivon'ny CSB ao Mahajanga ao amin'izao fotoana izao 12 taona no tsy nandraisana karama raha ny fanazavahan'ny mpiasa iray niresaka tamin'ny samamonjy MBS Mahajanga. Efa taona maro no tsy nandray karama ny mpiasan'ny commune eo anivon'ny CSB amin'izao fotoana izao eto Mahajanga 12 nisan'izy ireo ary mitaraina solotena ihany ity rangahy iray ity izay nanamafy fa efa 12 taona izy ireo tsy nandray karama hatramin'izao nefa dia mpiasan'ny commune eto Mahajanga voalohany. Zao dia mpiasan'ny commune Mahajanga fa miasany amin'ny CSB any amin'ny hôpital Mabibo maro zay mpiasa tsy nandray 12 zay fa sasany rehefa miala ho azy fotsiny tsy nandray karama miala ka zay efa nivoaka nahazo fahamarinana didipitsarana ny tenako mandrako zao nanomboka tamin'ny 2014 jusque zao iainantsika zao dia tsy mbola nandeha karamanay hatramin'izao fijaliana miompapy nefa ny zon'olombelona zony majinika raha mitahaka amin'izao fitakiana jiaby zao tsisy manan-karama politika mihitsy ambadikako marina zao manany toko fa tsisy mbola manan-karama nteraka fa fasiaranako ny tantarako eto tsy mandray karama anatin'ny taona maro. Manao antsoavy ny tompona andraikitra izy sy reo namany zay tsy nahazo an'izay karama izay fa manambady manjanaka izy ireo mampianatra zanaka mandofa trano ary indrindraindrindra ihany koa fa ny sakafo hoanina isan'andro dia tsy hita mihitsy. Ka mingavinareo mpitondra fanjakana ambony indrindra any sy toerana mba hijery akaiky tenanay fa mijaly zay
nitsindra azo lena satria tsisy andamosina zay ty dia anaovan'olona ina zany ka kidiky zany. Ny vaovao avy any Mahajanga izay hatrany izay dia mirongatra ny aretina lefa kozatra any amin'ny faritra Boeniny amin'izao fotoana izao. Nambarany tompona andraikitra fa isan'ny mampitarazoka ny fitsaboana sy ny firongatra izany aretina izany ny tsy fahavitany ankizy vaksiny ara-potoana. Mbola namana mpanao gazety ny MBS avy any Mahajanga Samy Mamonjy no mitatitra amintsika izay vaovao izay. Miamorongatra tsikelikely ato anatin'ny faritra Boeny distriktan'ny Mijindro ankehitriny ny valanaretina lefa kozatra na ny polio amin'izao fotoana izao. Ao amin'ny distriktan'ny Mijindro na Makino ahitana ny foibeny fanazavana. Teto amin'ny faritra Boeny moa dia ambara ihany fa tany amin'ny distriktan'ny Mijindro no tena nahitana cas actif. Fa eto amin'ny Majengaville zao dia efa misirkila eny amin'ny canal ny Pont Blanc, eny amin'ny canal ny gare routière, eny amin'ny canal ny ary amin'ny Solima zany la virus ary mety mbola misy amin'ny canal sasany satria io virus io dia hita amin'ny alalan'ny taisy ny loto ary ny rano maloto eny rehetra eny ka ny zaza zany raha vao en contact fotsiny amin'ireo taisy ny loto rehetrarehetra ireo ka tsy vita vaksiny dia tonga dia tratrany lefa kozatra avy hatrany. Fa raha ohatra ka vita vaksiny ny zaza dia tsy ho tratran'izay lefa kozatra zay fa afaka miady tsara amin'ilay virus. Miandry vao misy voa ve zany fanjakana vao mieritreritra anao vaksiny sa manahoana maninona ny zana-bahoaka sy zanaka mahantra no tahaka izao. Ny vaovao avy any Ambatonazaka kosa indray misedra olana ireo mpanao asa tanana mivelona amin'ny isatra ao Ambatonazaka ao amin'izao fotoana izao. Tsy misy ny tsena mikrosy fanatanteraka izany hatramin'ny siny ny valanaretina coronavirus teto Madagasikara raha ny fanazavany ny mpanao asa tanana iray niresaka tamin'ny Haniry Andrenarivony MBS Ambatonazaka. Efa metraika amin'ny atovolan'ny akamaroan'ny malagasy ankehitriny ny krizy ara-tsosialy ateraka ny tsy fahaiza mitantana ny mpitondra. Anisan'ireo mitaraina ny makasika izay ny olona mivelona amin'ny asa tanana vita avy amin'ny isatra. Izy ireo izay nanambara fa ilay fiboana faranteo no tena vao maika nanimba ny CPR-na. Ny fitadiavako tamin'ny fivarotana teto ara-malagasy zao tanatin'ny confirma iny dia tena mijaly zay satria anatiny mandeha mivoaka zay maka an'le fitaovana hivarotana eto zany amin'reto resaka ara-malagasy midinay rehetra. Tena miatraika amin'izany mihitsy za satria tsy na le entana mihitsy zany tsisy dia mijaly zay na amin'ny fivarotana teto ary zany mihidy tsaka zay ny angatahako mivoa dia tsisy fivarotana mihitsy zay dia mila raha mbola misy salandray zany dia mba mila fanampiana zay. Ny anatin'izao andro fety zao zany mba tiako lany daholo ny entako zany satria taloha teny hiboka foana dia efa mba manararaotra kely zany zay mivarotra dia mba hitady ny vaovao ndray raha fa lany reto tranaina reto. Efa maro hatreto ny malagasy mitaraina noho ny fahasarotan'ny fiainana saingy toa mbola tsy rotitra ny amaizany velively ny mpitondra. Lafomba vao hafa kosa indray dia miatso ny fandraisana andraikitra ny rehetra entitra ny PAM na ny fandaharana asan'ny firenena mitiambana misana ny sakafo mahalona ny loza mitatao amin'ny tsy fanjari-tsakafo any Atsimo Nosy amin'izao fotoana izao. Asa faran'izay aingana no sy mahatra no ilaina hoy ny lehiben'ny PAM Andriamatoa Davida Bisley Yando Miaratina Mateo Prince. Tandindondoza ireo mponina ny Atsimo Madagasikara amin'izao fotoana izao manoloana ny keresy ny tsy fanjari-tsakafo mahery vaika miatra amin'ireo mponina ny antoerana. Ny tombo fito eny raha mitata amin'ny taondasany ankizy lasibatra amin'ny tsy fanjari-tsakafo vokatry ny ahintany sy ny tsy fampindrano ateraky ny fiovaovan'ny toetrandro. Variana ny mpitondra fanjakana misoko mangina kosa ny loza teraka izany ho an'ireo mponina raha tsy misy ny fandraisana andraikitra aingana manoloana izany. Manaitra ny rehetra araka izany lehibe ny PAM na ny fandaharana asan'ny firenena mikambana misana ny sakafo Andriamatoa David Bisley ijeraka ity loza mitatao any Atsimo Nosy ity. Asa maika sy maharitra no mila atao sy tokony tanteraina ho ny fanazavany raha ny resaka momba ny Madagasikara atao amin'ny fahitalavitra Amerikanina iray. Hatreto tsy hita taratra ny mpitondra fanjakana manoloana ity ady goavana trehiny mponina ny Atsimo ity izay efa miatra manaina mihitsy
saika ireo vahiny an-trano no miazakazaka miantso vonjy sy mitady vahaolana amin'izany. Vaovao maresaka iraisam-pirenena kosa indray voelika igadra 20 taona sy tapany hatramaizina ilay mpitandro filaminana iray izay nanao herisetra sy namonina faty ilay teratany amerikana mainty hoditra izay natsoina hoe George Floyd. Nivoaka omaly moa ny didim-pitsarana ka io no sazy enjana azon'ity mpitandro filaminana any Amerika ity. Iando miaratiana sy toky Ramarola. Nilatsaka omaly ariva ny didim-pitsarana tao Etazonia fa voeloka igadra 20 taona sy tapany an-tranomaizina i Derek Chauvin ilay polisy namonina faty any George Floyd. Eloka bevava hoy ny mpitsara nataon'ity mpitandro filaminana ity ary azo lazaina ho abibiana mihitsy. Niteraka fikorotanan-tsaina ho an'ny rehetra sy maneran-tany ihany koa ny zava-nisy ka izay no anton'izao sazy enjana izao. Nankasitraka izao fanapahan-kevitra izao moa ny mpisolo vava sy ny fianakavian'i George Floyd ary manantena izy ireo fa hanovany tantara amin'ny fanavaka vaham-bolokoditra misy maneran'izao tontolo izao ity fanapahan-kevitra ity. Talohan'ny voan'ny didim-pitsarana moa Desamba no nitondra teny fampaherezana tamin'ireo fianakavian'i George Floyd ity mpitandro filaminana ity. Ratsaivina dia niparitaka nanerana izao tontolo izao ilay horonan-tsary naneho ny herisetra sy ny famonoana ity teratany Amerikana mainty hoditra tao amin'ny Minneapolis ity. Ny vaovao politika kosa indray dia mitaky fandraisana andraikitry ny rehetra no afahana mamany olana mianjady amponina eny fotony. Hoy ny solombavam-bahoaka eny amin'ny boribory tamin'ny fahaenina Todsoa Andriamampandry. Tsy tokony hojerena loko politika ny fampandrosoana araka izao fanadihadiana nataony Ando Miaratiana sy Mateo Prince izao. Mponina avy amin'ny fokontany maro mandrafitra ny boribory tany fahaenina amin'izao fotoana izao no miaina anaty fahasahiranana tanteraka. Tsy misy mpijery. Ny solombavam-bahoaka trany no hoany mitady vahaolana mamahy ireo olana menjady amin'ny mponina indrindra eo amin'ny lafiny sosialy. Ankoatra ny fanampiana sy tohana samihafa atao amin'ireo zokiolona sy ireo sahirana midina ifotony mitety fokontany maro ny solombavam-bahoaka manamboatra fototra-avitrasa mihaino fitaraina ny vahoaka ary mandray andraikitra mifanaraka amin'ny etahitan'izy ireo. Dia mbola manao antsoavy ihany tena satria faraka amin'ny 10 taona ny fahaleovan-teny zao dia matsiaro tena hoe misahirana ny vahoaka malagasy ary izay sosialy miboaka izay dia tsy jereny mpitondra fanjakana mihitsy tena mahoniana fa tena be be ny olona sahirana be be amin'ireo no zara-faminana tena hoe tsy misy arapaka ny ao atokantrano ohatra izay koa ny fokontany maro raiky amin'ny 30 ety Ambohimanary nefa tsy aro vitany tena daholo zany fa izay fahasoavana men'Andriamanitra dia mba mizara ho an'ny rehetra nefa tsy aro vitany rehetra izay. Tatsampy betsaka aty aminay aty dia tsisy mpijery zany ny tatsaha zany na io le makibetsy amin'ny tantatra io ary ny sy ny fako rehetrarehetra be misavovona daholo zany dia tsy misy mpijery zany ny aty aminay aty ary tena anay solombavam-bahoaka mesaka manao zany na dia tsy asanay ary manala manao ny fotodrafitrasa tsy asanay no mijery sosialy ny olona nke mitondra teny vahoaka ny asan'ny solombavam-bahoaka sy manao lalàna dia manara-masina asan'ny gouvernemanta fa sao lasa zakainy irery zany fahasanan'ny vahoaka zany Tsy vitan'olo tokana irery ny fampandrosoana fa ilana ny fandraisana andraikitra sy fiaramian-tany rehetra miaingany amin'ny mitondra akatreny fotony ka nanaovany ity solombavam-bahoaka ity antsoavo. Hoe azavariana amin'ny zavatra hafa ianareo azavariana amin'ny oeraoera azavariana amin'ny lainga zavatra tsy nataonareo lazanareo no nanao azy ao anatin'izay rehetra zay atao ke tokony ho fanana tapitra teo amin'izay zany fidedahana zany fa andao tsika irahina anao ny fahamarinana ary mba hijery zay tombotsoan'ny vahoaka eo amin'ny lafiny sosialy zay indrindra zay mbola verika any fa tena sahirana sy mahoniana ny mponina reto Ambohimanarina dia tsy jereny mpitondra mihitsy amin'ny zavatra rehetra zany ary zay mahatonga hasarotiny ao anatin'izay rehetra zay ary mbola hijoroako foana zany ary zany fanampiana ny olona zany dia tsy endrasana loko politika zany fa na izy ary hitanareo zao hatramin'ny voamaraina dia efa nisy fokotany maromaro izay nalian-tena fa na izy na iza na fotsy izy na mainty izy na mena na orange na manga dia ampiko daholo tsy manavakavaka ary entantsika amin'ireo olona koa dia ohatra zay ireo olona ary zay koa no ataoko antso an'ny fitondram-panjakana zany koleranareo ihany no ampiny ao anatin'ilay fa mba tsy arevy ny hafa ny kolera misy anareo ary be da be koa voahilikareo anatin'ilay izy efa iraitsika zao aloha mba tonga asaina amin'izay raika amin'ny 10 taontsika raha nataotsika ny tombana dia vao maika miembotra
ny firenentsika inona natonga an'izany ny fitiavatena sy fijerevana ny tombontsoa manokana efa fijerevana ny tombontsoa baoka amin'izay zao ny tokony atao amin'izay iraika amin'ny 10 taona manarak'izay andaontsika irahina ary aleo mba tena sosialy voaka aloha no jerena rehefa vitsy izay dia mijery zavatra vandraitsika mba sosy atsara ity firenentsika izay iombolana ity. Fanandritra ny fidinana ifotony izay nataony soromba fambahoaka izay voafidy tamin'ny anarany Tokotima tao amin'ny distrika na Tsimdrano dia nao mafisiny fa tokony ilaina trany ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana. Tsikaritra mahatsy fananomboka adio'ny vahoaka malagasy ny miaro tena malona ny tsimbokaretina Covid-19 izay mbola eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Germain Menjanary Manorandre Malala. Tahaka izao no zava-nisy sy hita tao amin'ny tsena ny komina Antanety kely Ambohijoky Androany. Mifanaretsaka tanteraka ny olona mietsena na dia efa ao anatiny andro ny atsaramanitra tanteraka aza. Ny tsikaritra nandritra ity fotoana ity dia manomboka very ny fanaovana arivava sy arorona ka nahatonga ny solombavam-bahoaka nitondra fanazavana sy teny fanentanana amin'ny tokony hitandremany ny tsirairay amin'ny aretina. Otra maro amintsika ny tsy manao kasibosy dia Tanety kely Ambohijoky. Ny valanaretina akory tsy hoe efa lasa fa manentana antsika rehetra fa anaja an'ireo fepetra ara-pahasalamana ady amin'ity valanaretina coronavirus ity ka niraisiko adidy niraisiko andraikitra izay fanentanana izay androany. Misy kasibosy vitsivitsy ao angamba misy etoampo amin'ireo ray aman-dreny izay nokasaina omena fanomezana teo dia mba hojerena kely izay dia atao ihany koa ny fanolorana azy ireo izany kasibosy zany dia mba entanana koa tsika rehetra tsirairay mba ametraka ny kasibosiny sy anaja ireo fepetra ara-pahasalamana nyresana. Fandeha iverenatsika ny akony fetiny 20 Jona izay notanterahana tetsy Mahamasina tamin'ity androany ity. Notanterahana toy ny isa-taona tetsy amin'ny kianja be ny Mahamasina na ilay antsoina hoe kianja ny Barea ny fankalazana ny faraika 20 taona ny fahaleovantena. Nanamarika izany ny isan'ny olona izay tonga nanatrika tsy toy ny isa-taona. Tsy nisy ihany koa ny nisongadina manokana izay nandrasa ny be sy ny maro. Nambitso verisitraka tahirinena ary andry rakoto malala. Nanomboka tamin'iray ora tolakandro ny fisafona ny andiatafika nataon'ny mpitarika ny matso teny amin'ny kianjaben'ny Mahamasina androany. Taorian'ny famerenana ny tantaran'ny Mahamasina sy ny tantaran'ny Madagasikara ary ny antsa nataon'ireo tarika ny vetso ny hira maha-malagasy no niverina nanao ny fisafona indray ny lehibe ny etamazoriny tafika. Toy ny mahazatra isa-taona ihany ny matso, tsy nisy ny fiovana na seho ny avaka manokana raha ny fahitan'ireo olona tonga teny an-toerana. Araka izao hita amin'ny sary izao dia ireo efa mpandray anjara trano no nanatanteraka ny matso na ny teo anivon'ny tafika na ny teo anivon'ny zandarmaria-pirenena na ny teo anivon'ny polisy-pirenena ary nampian'ireo mpianatra sy ny teo anivon'ny hery-vonjitaitra ary ny fiambenana ny fonja ka ny farana tamin'ny seho nataon'ireo angidiby. Teo amin'ny lafin'ny fandaminana no nampitaraina ireo olona tonga nanatrika amin'ny matso teny amin'ny kianjaben'ny Mahamasina. Tao ireo tsy afaka niditra noho ny tsy fananan'ny olona niaraka tamin'ny tapakila. Nisy ihany koa ny loharanom-baovao nilaza fa tsy niampita araka ny tokony ho izy ny serasera tany am-piandohana ka nahatonga ny fikorotanana madinidinika teo amin'ny fametrahana olona tamin'ny toerany. Lasibatra tamin'izany moa ireo lehibe ny fiambenana ny fonja. Vitsy tanteraka ireo olona tonga teny an-toerana. Raha ny fampitam-baovao dia noho ny nandrenesana fa hariva ny matso ka ho sarotra ny fodiana. Teo ihany koa ny mbola tahotra ny valanaretina coronavirus. Fandeha verenina vakiana aminao amin'ny Antsipriany ary ny fanambarana nataon'ny filomarika Ravalomanana atao anatin'ny tambajotra tserasera mikasika ity fetiny 20 Jona ity izay mivaky tahaka izao manaraka izao. Amin'izao fetiny asaramanitra izao dia fankalazantsika ny tsingeritaona faraika 20 taona ny verenan'ny fahaleovantena ny Madagasikara dia misaotra an'Andriamanitra andriananary isika fa mbola nomeny fahasoavana sy fitahiana ka afaka ankalaza izany andro manatantara eo amin'ny fiainam-pirenena izany. Na dia teo aza
nalaza ny fahasaranana maro izay mbola lalovan'ny firenena sy ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao, indrindra ny valanaretina coronavirus sy ny fahasaranana ara-toekarena dia mbola samy veronana isika menakavy ka afaka ankalaza izany andro lehibe izany ho hiatrany ny fanambarana nataon'ny filoha maro karavalamanana. Faly aho ary tena faly miaraba ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka rehetra na ireo izay eto an-tandrazana na ianareo any ivelan'ny nosy na tratra izao andro sarobidy sy manatantara izao. Miaraba tratry ny asaramanitra mirary atsika rehetra ihany koa mba ho samy ankalaza izany ao anatin'ny afaliana sy aravona. Izao andro fankalazana izao ihany koa ane amelona indray ilay fanantenana eo amin'ny vahoaka malagasy tsirairay avy ka ahafahana mpanjina sy miatrika ilay tena fahafahana sy fahaleovantena marina eo amin'ny lafiny rehetra dia ny fahaleovantena ara-toekarena, ara-politika sy ary ara-tsosialy izany koa mirary antsika rehetra ho mba samy anao feto sambatra ho hiatrany ny filoha maro karavalamanana atao anatin'ny page facebookny tao anatin'ny tambajotra tserasera. Fa lafim-baovao afatanteraka kosa indray izay dia mitoetra ny fizarana fitaovam-pianarana ho an'ireo mpianatra anala fanadinana CPE ho an'ny solombavambahoaka Alain Ratsimbazafi androany. Dia tena amin'ny commune Antanety kely Ambohijoky indray no nanaovan'izany asa sosialy izany na dia tatiny 20 Jona aza ny andro androany. Germain Menjanahary Manora Andriamalala. Ireo mpianatra hiatrika ny fanadinam-panjakana CPE tao amin'ny commune Antanety kely Ambohijoky indray no nisitraka fanampiana ara-pitaovana amin'ny solombavambahoaka Alain Ratsimbazafi androany. Tao aminatin'ny fandraisam-pitenenana izay nataony no nanamafisany solombavambahoaka fa zava-dehibe amin'ny fanabeazana ary tanjona ny hiatrehan'ireo ankizy ampitoniana sy ampilaminan-tsaina izany fanadinam-panjakana izany. Izany indrindra no antony nahatonga ny fizarana androany eny fa na dia tokony anamarika ny fety aza ny isa-tokantrano. Ny safidy manokana ny commune Antanety kely tokoa ny tenako satria dia izy no anisan'ny commune zandry indrindra atao anatin'izany district Antananarivo Atsimondrano zany. Nanatanterahana ireo asa sosialy, asa fitsinjovana indrindra ho an'ireo ankizy anala fanadinam-panjakana CPE ary koa ireo zokiolona aty amin'izany faritra Antanety kely Ambohijoky zany. Zava-dehibe loatra amiko ny sehatry ny fanabeazana ary maro amin'ireo ray aman-dreny anefa no tsy mahavidy na dia ny fitaovana entin'ny zanany hiatrika izany fanadinam-panjakana izany akory ary. Izay no nahatonga nandray ny fanapahan-kevitra no hijery manokana an'ireny kilongantsika malagasy ireny mba ahafahan'izy ireny miatrika ampitoniana ao anatin'ny fahampiana fitaovana izany fanadinam-panjakana izany amin'ity taona 2024 ity. Fitaovam-pianarana izay ahitana trousse, règle, rapporteur, stylo, sy crayon ary gomme sy ny maro hafa ho an'ny fitaovana fandraika amin'izany no natolotra ireto. Tazana tanteraka ny afaliany ireo ray aman-dren'ny mpianatra manoloana izao fihetsika ataony solombavambahoaka izao. Zava-dehibe tokoa ny nataonareo tamin'ireto ankizy ireto izay anala fanadinana. Ny anteninay tompoko dia hoe misaotra betsaka. Andriamanitra manakare-pahasoavana hanonitra avy zato eny izay fonareo ho an'ireto ankizy madinika ireto. Ankoatry ny fizarana fitaovam-pianarana ho an'ireo mpianatra dia nanolotra solom-body akoho sy kasoposa ho an'ireo ray aman-dreny tao antoerana ihany koa ny solombavambahoaka ho fanomezam-boninahitra ao anatin'izao antsaramanitra izao. Be antitra misa 70 no nisitraka izany ho an'ny androany. No mafisy n'ity solombavambahoaka ity hatrany fa tsy anika voky akory fa kosa voninahitra ifanomezana. Raha ho an'ny fitaovam-pianarana kosa dia ankizy misa 7,000 no isitraka izany ao anatin'ity distrika ity. Efa misy moa ireo ekipa hafa manao ny fizarana izany any amin'ny commune maro samihafa. Famalona ny fitantandraram-pirenena sy ny olana atria ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao dia nitondra ny heviny ny avy eo anivony antokoteza. Nao mafisiny fa sarotra ny heverana fampandrosoana amin'izao fitondrana andro irajoelina izao. Tsy misy ny fitantanana matotra ny firenena fa ny fizahozahoana no betsaka. Germain Menjanahary sy Manora Andriamalala. Fitondrana amin'irehare manoloana ny fahantram-bahoaka no misy eto hoy ny filohany antokoteza androany. Tsy misy afa-tsy ny firehare any
fa ampamirapiratra any Madagasikara amin'ireo foto-drafitrasa izay efa tsy voaomana no ijirijiriny kanefa ny vahoaka no nasy mahantra. Ena ny ponina ny fahatapanjiro, ny fitangan'ny vidim-piainana, ny tsy fanananasa, ny tsy fandriam-pahalemana, anjakan'ny vahiny ny tany teratany malagasy kanefa ny mpitondra mbola mirehare fa miasa ny fitondrano. Mpitondra tsy ny omana fa mpamita bahoaka fotsiny no misy eto ho iatrany ny nambarany. Ka zay ny problème n'io fitondrana io. Ho ataoko miamita matavy ataoko tanamasoandra Tananarivo ho asiko piso daholo ny ombo rehetrarehetra ho ataoko manara-penitra daholo izao hatramin'ny fahantrany zay nefa tsy maharaka an'izany ny vola entimanana ny toe-karenao ambany dia ambany aide budgétaire kely fotsiny no azonao na fanampiana kely fotsiny no avany velany dia lasa tsy mety. Le mode de gouvernance zany zéro. Ohatra tamin'ny teo reny ny mpitondra rehetra teo aloha any amin'ny volana ody efa manomana vary etrerina ny maitsoahatra fa ny an'ity eo maitsoahatra vao mikoropoka mitady vary, ny an'ity efa mandeha mianatra ilay ankizy efa mianatra fa mahavita semestre ray vao mena bourse, ny an'ity misy zavatra efa tonga le problème vao mikoropaka foana. Tsy zany ny fahaizana mitondra, tsy zany ny bonne gouvernance fa miomana melo gouverner c'est prévoir. Dia zay tsy ao anatin'ny fitondrana ity. Fahatelo tsy ao anatin'ny fitondrana ity koa ny mahay mametraka amin'ny prioriser hoe ity ny lara-pamena aloha, ny ainkiala aloha, reny problème-na any atsimo reny efa ela nisy an'ireny tokony reny natrehana meloha aloha fa tsy efa tonga le fahavoazana zay vao mikoropaka manao koloko manao zao ny any efa firy ny maty. Zany koa ao anatin'ny tsy fahaizana mitondra tsy afaka miprévoir zavatra fa manaonao foana. Dia zao ndray dia mbola ilaza hoe anao université isaky ny faritra ny faritany enina izy ny université reo tsy zakanao. Zao ny problème maika hoe anao université be dia be zany ndray dia zay le hoe démagogie. Fa isan'ny olana ho an'ireo tatisa maro amin'izao fotoana izao ny loza ateraky ny ahitany sy ny tsify sy ny rano ary ny faratsiny ireo foto-drafitrasa mifandraika amin'izany tontolo ny fambolena izany. Ny hita nefa dia tsy miraika amin'ny fanampiana ny 5.20 isanjato ny voaka malagasy io mihitsy ny mpitondra fanjakana malagasy amin'izao fotoana izao. Isan'izany ny ponina ao amin'ny commune Antanety kely Ambohijoky. Tena toerana nanao ny fanadihadiana Germaine Menjanary teo amin'ny sary sy rindra-tsary ny Manora Andriamalala. Manodidina ny 20 kilometatra miala an'Antananarivo no misy ny commune Antanety kely Ambohijoky izay isan'ny commune zandriny indrindra amin'ireo commune izay mandrafitra ny district n'Antananarivo Atsimondrano. Fambolena sy fiompiana no fotom-piveloman'ny ponina izay isan'ny misedra fahasahiranana mafy amin'izao fotoana izao. Eo ny olana ho an'ny faharatsin-dalana izay makao amin'ity commune ity. Fa eo ihany koa ny foto-drafitrasa sy ny tosika arabola izay miteraka olana eo amin'ny sehatra ny fampandrosoana amin'ny lafiny maro. Izahay ety zany mpamboly tena mpamboly légume. Fanampiny ihany koa mamboly vary. Tamin'ny faraparany teo zao teo amin'ny roa taona teo ngambany tsisy rano tonga taty aminay. Tena hoe kely ny rano. Dia miena vokatra vary. Dikan'izay miena zany sakafo hoan'ny mponina. Faharoa amin'ilay resaka légume tsisy ihany koa ny lalana misy ihany le forage andrana légume fa le lalana moana azy no manahirana be. Izahay manana tsena pokotany tsenana commune anankiray isaky ny sabotsy. Ny angatanay nefany io tsenanay io mba amboarina tsena mitafo. Izy io zany efa nangatanay ihany tamin'ny sinombavambahoakanay député Alain hoe mba ho amboary tompoko mba ho tsena moderne. Isorako nefa fanamaly izy ary efa manao ny recours rehetra izy anamboatra ny tsena io. Voaporofo tanteraka arak'izao fa maina tanteraka ny tanimbary ny ry tantsaha. Ny fanontaniana mipetraka hatreto dia ny hoe tsy mba manana paikady entina anampiana tantsaha mihitsy ve ny fanjakana. Raha 20 kilometatra miala an'Antananarivo renivohitra aza toy izao ny zava-misy maika fa any amin'ny toerana lavitry ny renivohitra. Tsy ity commune sy ny ponina ao amin'ny any mantsy no nahitana tranga tahaka izao fa toerana maro eto Madagasikara. Tsy laharam-pamehan'ny mpitondra amin'izao ve ny anampireo tantsaha mba amokatra
sa tsy voafeny ny tontolo ambanivohitra? dia zay ihany koa ry tompoko lasy sy tompoko vavy netiko manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity. Isaoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany aza donona ny fandarana global news aoriana izao fampalalam-baovao izao, izany hoe ahitantsika ireo vaovao tapatapany iraisam-pirenena. Ny horonan-tsary atolotry ny fahitalavitry ny MBS ho anao kosa amin'io alina ity mitondra ny lohateny hoe Vaovao Mbs izay ahitantsika an'ilay mpilalao horonan-tsary malaza antsoina hoe Jona sy tatam. Manasanao raha tsy saraka amin'ny fahitalavitry ny MBS, ny sampana fampalalam-baovao kosa dia mametraka ny viloma mandrapitafa ho amin'ny alatsinainy toy izao indray. Veloma tompoko.